Zay no makasika niny fampikambana efatra avy eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no niroso tamin'ny fianianany tamin'ity androandroany ity tetsy Ambohidahy lanonana izay natrehana manamboninaahitra ary ihany koa civil sy miaramila maro ity fotoana ity. Andriamatoa Dama Adiorasedo Retaf Arsen. Ramatoa Ramiandrasoa Véronique Joseline Daniel. Andriamatoa Tsaboto Jacques Adolphe. Nanao fianianana manoloana ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena ireo mpikambana efatra vaovao ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Andriamatoa Isany Arsène Dama Andrianarsedo sy Marcelin Zafmiary no isolitena ny anteny meram-pirenena ao anatin'ity androm-panjakana ambony ity. Andriamatoa Jacques Adolphe Tsitobo sy Ramatoa Véronique Joseline Ramiandrosoa no isolitena amin'ny filakevitra ambony tsara na ny CSM. Izy efatra mianadahy ireto no anampy ireo mpikambana telo izay nisolitena amin'ny fiadidinan'ny Repoblika izay tsy iza fa Andriamatoa Jean-Éric Rakoto Arsoa, Ramatoa Yvonne Arsan ary Ramatoa Faralisy Ravao Arsoa izay hiditra ho mpikambana eo anivon'ity androm-panjakana ity ny volana febroary lasa teo. Andrasana izany ny mpikambana roa sisa ao anatin'ity androm-panjakana ity. Mpikambana roa izay avy amin'ny anteny merandoolona izay miandry ny fifidianana ahafahan'ireo olona mifidy ireo manolo-tsaina ambony eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana.